Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Indray andro mba nandeha nivoaka nitsangatsangana teny amin'ny arabe ity mpanjaka anankiray. Ny akanjo tahaka ny vahoaka rehetra izy ka tsy nisy nahalala azy ny mponina tao an-tanàna. Rehefa nandeha kelikely izy dia nifanena tamin'ny zazavavy kely anankiray, mahantra dia mahantra tokoa. Onena azy ny mpanjaka ka nanantona sy niresaka taminy. Ilay zazavavy kely nefa tsy nahafantatra ity olona miresaka aminy. Kanefa na izany aza dia nambarana azy avokoa ny tantaram-piainany rehetra. Satria ny rain'ity zazavavy kely ity dia manamboninaahitra maty tany an-tafika. Taty aoriana dia nahantra izy mianaka satria tsy mba nisy lova napetraky ny raino azy akory. Ka nahoana hoy ilay mpanjaka no tsy manantona ny mpanjaka ianareo miresaka izany aminy? Tsia, ho ilay zazavavy kely. Ny olona ary milaza fa lelaka ihatra be mihitsy ho izany mpanjaka izany koa. Tsy sahoany mihitsy izahay ka. Tsy anaka, hoy raha lehilahy namaly ilay zazavavy kely. Fantatro tsara ny mpanjaka. Mankanesany aminy. Dia izao ento aloha reto voly reto mba hividiananao sy ny reninao sakafo anio. Ity peratra ity ihany koa omeko anao. Dia izao tongava ny anaty rova ianareo. Dia aseho ity peratra ity rehefa tongany ianareo dia ho hitantsika ny atao. Noho ny tonga tokoa ny fotoana izay nomendra lehilahy dia lasa nakany anaty rova ilay zazavavy kely sy ny reniny. Ary dia nampiseho ilay peratra tokoa izy ireo. Indro tokoa fa nisy olona nitaridalana azy mba hankany amin'ny mpanjaka. Akory ny atairan'ilay zazavavy kely sady torakovotra fa tsy izaka ilay niresaka tamin'ny tany an-dalambe fa ny mpanjaka. Aza matahotra ianao ny mpanjaka. Efa namoaka didy ka hatramin'izao dia omeko fivelomana isam-bolana ianareo. Ary amin'ny sisa raha misy manahirana anareo dia makanesa ty amiko, aza misalasala intsony. Eny tokoa ry mpiaino jaina. Satana sy ny forongony dia manendrikendrika ilay mpanjaka anankiray. Tsy iza izany mpanjaka izany fa ilay Jehovah Andriamanitra izay mpamorona izao rehetra izao. Tsy marina nefa izany fanendrikendrehana izany satria matoy isika afaka miaina toy izao dia noho io mpanjaka endry sy be fitiavana io. Jehovah tokoa ny mpanjaka antsika. Efa fantatrao ve izany? Tsy azonao hoarina amin'ny olona faran'izay ambony indrindra eto an-tany ilay Jehovah mpanjaka antsika. Na amin'ny fahendreny izany, na ny heriny, na ny fananany, satria mpamorona izy ary mpamonjy sy mpanavitra. Efa mba nisafidy azy marina tokoa ve ianao mba ho mpanjakanao? Tsaroa fa izay mitady an'i Jehovah dia tsy ho orin-javatsoa akory. Salamo 4:30 ny 20. Zay be fity
dia falitafahoana aminao indray amin'ny alalan'izao fiarah-mianatra ny ten'andriamanitra ao anatin'ny alasaro ny faminaniany baiboly izao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Milohany hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra ny loha hevitra amin'ity anio ity dia mbola misy fangatahana fiarah-miasa trany mba tiana atao miaraka aminao mpiaino. Zany hoa dia hanatsarana trany fifandraisantsika ahafahanay manatsara ny fampitana ny afatra makany aminao sy ny fandraisana ny afatra izay alefanao aty aminay. Izay zany le atao hoe tombana na evaluation, hanatsarana fomba fiasa. Inona ary ilay fiarah-miasa? Tsotra dia tsotra ilay izy. Tiana ho fantatra ny fomba nanarahanao an'ity famelabelarana ity. Tamin'ny alalan'ny onjapeo FM ve, sa tamin'ny onde courte, sa tamin'ny Facebook, sa tamin'ny alalan'ny podcast ao anatin'ny internet na ny site web koa. Ny angatahanay zany dia izay ampiasainao amin'ireo dia alefaso amin'ny SMS. Ohatra hoe radio FM antso ny filazantsara antala, ohatra izay, na andapa, na koa hoe radio oasis mananara. Raha onde courte ohatra dia mba lazainao hoe onde courte miampy ny toerana henonao azy. Dia takan'izany koa raha Facebook na amin'ny alalan'ny podcast ao anatin'ny internet na amin'ny YouTube, fa iangavianay ianao mba hanoratra ny toerana misy ianao raha sitraka ao zany. Dia alefaso amin'ny ray amin'ireto larana telefona ireto ary 034 06 797 62 aotra telo efatra aotra enina fito sivy fito enina roa, ary ny farany didy 032 75 379 74. dia isaoranay meloha ny fiara-miasa ataonao aminay. Raha misy soso-kevitra na fanamariana na fijoroana ho vavolombelona dia azonao alefa amin'ny laharana telefonina koa zany na alefaso amin'ity adresy ity: AWR feo fanantenana. Tambatra ireo AWR feo fanantenana @gmail.com, gmail.com. Ho anao izay tia handrehan'ireo famelabelarana rehetra efa nandehatra amin'izay, dia tsara ny alalanao fa voatahiry avokoa izy ireny, ary omena ianao ny adresina ny roy ahafahana mahita an'izany. Raisoary feo fanantenana.org, feo fanantenana.org, na koa ao amin'ny awr.org, awr.org. Azonao atao koa ny mahita an'izany mora foana ao anatin'ity page ity feo fanantenana. dia tiana hatrany ny mampatsiahy antsika fa mifampitohy, mifampiankina avokoa ny loha hevitra rehetra izay nandeha teto, dia tsara isika mamerina tsikelikely miaino azy ireny. Tsy mifarana amin'ity alasaron'ny faminaniana ao amin'ny baiboly ity akory ny fiarahantsika fa mbola hitohy. Ka raha irinao ny azo fampitombona fahalalana ny soratra masina, dia manasanao hanaraka trany ny fandaran'ny AWR, ary mivelatra mivelara-piainana rehetra izy amin'izay fotoana izay, fa tsy ny lafi ny ara-panahy irery ihany. Be dehibe no efa nahita tombontsoa, asaina ianao mba handray anjara amin'izany. Azonay atao koa ny mamatsy ianao loharanom-pahalalana be dehibe amin'ny alalan'ny fomba samihafa ahafahanao manatevina ny fahaizanao ny ten'Andriamanitra. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro,
misaotra anao namory anay ho tafaraka etondray mangataka anao foaniny maizao aho mba hahafahanao miasa amin'ny alalany fanahinao masina amin'ny alalako. Ampiasao toy ny fantsona anio mba hanehoana avy amin'ny teninao ny amin'ny zanaka sisa sy ahalalana ireo toetra mampiavaka ny tena zanakao marina. Tompo, mba hazava tsara aminay rehetra ny fomba ahitana an'izany ary mba hoisan'ireo izay ao anatin'izany zanaka sisa izany zahay. Hazavao ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ahoana ny atonga antsika ho tafiditra ho isan'ireo izay aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana ny tompontsika. Araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 4:12 ka ny 9:12 manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Satria mazava tsara eto fa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy no haharitra hatramin'ny farany. Zao koa voalaza amin'ny Apokalipsy 12:17. Apokalipsy 12:17 dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiaty tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Eto izany dia mampiavaka ireo zanaka sisa ireo vahoaka an'Andriamanitra sisa izay aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana azy dia ny fitandremana ny didiny sy ny fitazomana ny filazanan'i Jesosy. Efa nianarantsika teto fa ny vehivavy dia maneho fiangonana ao amin'ny faminaniana. Nianarantsika teto koa fa misy vehivavy roa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, dia ilay vehivavy janga sy ilay vehivavy madio. Ilay vehivavy madio ny voalaza fa enjehan'ilay dragona eto, ary mampiavaka an'io vehivavy na fiangonana io dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ary eto dia voalaza fa zanany sisa izy ireo, satria efa niemotra tamin'ny fanarahana ny fahamarinana madio ao amin'ny Baiboly ny hafa. Hinoana fa mbola manakoako ao amin'ny saintsika sy ny fotsika ny antso izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olona dia ny olona rehetra izay te hanaraka azy mba hivoaka avy ao Babilôna amin'izao fotoana izao. Afatra mazava ao amin'ny Apokalipsy 4:12 zany. Ary faly isika mahalala fa Andriamanitra dia tsy miantso antsika velively hiala tao amin'ny zavatra anankiray raha tsy hoe hiantso antsika izy hiditra amin'ny zavatra manokana izay ekeny sy ahasoa antsika. Namela ohatra mazava ho antsika Jesosy amin'ny fanarahana azy. Misy olona manontany hoe move misy fiangonana ao amin'ny Baiboly ary move voatery maka ny ampiangonana raha te hanaraka an'Andriamanitra. Miverina 500 ny teny hoe fiangonana ao amin'ny Baiboly manontolo. Ary miverina 7:20 zany ao amin'ny testamenta vaovao fotsiny. Ary tian'Andriamanitra ny fiangonana izay sarotiny amin'ny fiazonana ny fahamarinana avy aminy, tsy analana, tsy anampiana. Zao ny voalaza amin'ny Efesiana 5:5-7. Efesiana 5:5-7. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo, dia tahaka ny itiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny hamonjy azy, mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza, tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Tsy pio tsara le hoe tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonany, tena tia ny fiangonany. Ary izany no mahatonga ny apôstôly Paoly manentana antsika ao amin'ny Hebreo 10:15. Hebreo 10:15 manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Be deaibe ny tombontsoa amin'ny fiarahana mivavaka. Akoatry ny vavaka manokana ataonao, akoatry ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra ataonao manokana, ny fiderana an'Andriamanitra ataonao manokana, dia tian'Andriamanitra isika mba hivondrona ao anatin'ny fiangonana, ary be deaibe ny tombontsoa azo avy amin'izany. Eto izany dia mazava fa ilaintsika ny manana fiangonana, fa ny fanontaniana manaraka dia ny hoe ahoana no alalako izay fiangonana tokony alehako.
be dehibe ny fiangonana, tena be dehibe. Ny torohevitra omenantsika dia izao: ilainao ny mandray ireo fahamarinana rehetra ara-baiboly indray miaraka, tahaka ny ao anatin'ny saritany anankiray mihitsy, dia amin'ny alalan'izany no hitadiavana ilay fiangonana miazona an'ireo fahamarinana ireo sy mitahiry izany tahaka ny arena sarobidy. Araka nefa hitanao hatrany hatrany dia izay misy no hijoroko vavolombelona. Misy tantara fijoroan'ny vavolombelona iray ity izay nangony ny ekipa teknika mpanao horonan-tsary ny AWR no tarihan'ny Kami izay nalaina taty Madagasikara. Hoentinay aminao ny tantaran'ny Armand sy Clarisse vadiny santionany tamin'ireny horonan-tsary ireny. I Armand dia mandeha amin'ny bisikileta isan'andro, mitety tsena, mivarotra entana samihafa, ary tena tiany ny asany. Tamin'ny fotoana nisehonyity tantara ity izay holazaina aminao dia nipetraka lavitra ny tanan-dehibe izy mivady. Indray andro dia nilaza tamin'ny Armand rahalaany fa izy sy ny dadany dia manaraka tsy tapaka ny fandarana mahaliana amin'ny radio anankiray, izay tsy miresaka fotsiny lafiny ara-pivavahana fa miresaka ny velaram-piainana rehetra amin'ny maha-olona, ny ara-pahasalamana, ny fivelomana, ny fanabeazana sy ny sisa. Ny arivan'iny andro iny ihany rehefa namangy azy ireo Armand dia niaraka ny aino ilay fandarana azy zareo, ary rehefa niaraka ny aino tamin'izy ireo izy dia nakafiziny ilay fandarana, dia nanohy ny aino an'izany isan'andro izy tany an-tranony, saingy tsy faly tamin'izany kosa ny vadiny Clarisse. Mpivavaka mafana fo amin'ny fiangonana mpandala ireo fomba nentim-paharazana izay mampifangaro ny ara-baiboly sy ireo fanao izay tsy hita ao anatin'ny baiboly izy, ary tsapany fa io radio io dia niresaka mahakasika izay lazainy baiboly iriry ihany, kanefa mifanohitra tanteraka amin'ny fampianaran'ny fiangonany izay tena efa nahazatra azy sy ireo fianakaviany hatry ny elabe. Tsy iza akory io radio io fa ilay radio hijoroana ivavolombelona matetika eto dia ny radio AWR. Mora taminy nalala hoe adventiste ny tompon'ilay radio satria amin'ny maha radio raisam-pirenena ny AWR moa, tahaka ny BBC, ny RFI, ny Radio Vatican, dia tsy maintsy tononona ny anaran'ny tompony. Na dia tsy nankasitraka ny fandaran'io radio io aza Clarisse, noho izy io miresaka fahamarinana tsy nahazatra azy, dia nanomboka nanelingely azy ny feon'ny fieritreretany. Dia ny fomba tokana hita ny ampitony an'izany dia mahagaga fa ny fiainoana ity radio tsy nankasitrahany ity ihany. Hafa kely ny safidiny. Rehefa ny aino isan'andro i Armand dia nanomboka resy lahatra tamin'ireo teny norenesiny izy. Tsy fantany anefa fa ny tompo dia niasa mangina tao amin'ny fony Clarisse vadiny ihany koa. Ary vokatr'izany dia resy lahatra koa ramatoa hanaraka ireo fahamarinana ara-baiboly madiodio izay naresy lahatra andrangà. Nanatona ny vadiny Armand laza taminy fa tsy maintsy mitady fiangonana mampianatra an'ireo fahamarinana ireo izy mivady, izay mitandrina ny andro sabata. Nikeny vadiny ampifaliana izany, ary dia tsy nitsahatra nikariko izy ireo kanefa ilay hany fiangonana fantany fa mitandrina ny sabata dia lavitra ny toerana nisy azy ireo. Tena lavitra loatra ka tsy ho tratran'izy ireo. Indray andro ary dia nisy olona anankiray nilaza tamin'ny Armand fa misy fiangonana adventiste anankiray tsy lavitra ny tanàna misy azy ireo. Dia nankany izy ireo hanamarina an'izany, ary nahita tarika anankiray miara-mivavaka amin'ny andro sabotsy izay mampianatra ny fampianarana mitovy amin'izay reny tao amin'ilay radio. Tsy ela taorinan'izay dia nandeha nivavaka tao izy mianakavy ary niaraka natao batisa tao amin'ny fiangonana adventiste mitandrina ny andro fahafito. Inona moa no hevitry ny hoe adventiste mitandrina ny andro fahafito? Ny hevitry ny hoe adventiste dia tsotra, miandry ny fiavian'i Jesosy. Ary ny hoe mitandrina ny andro fahafito dia manaja ny sabata ara-baiboly, izay no heviny. Amin'ity anio ity dia fifaliana ho any hijoro vavolombelona aminao.
maninona aho no ny fidy hiditra ho mambra ao anatin'izany fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito zany. Tsotra ny antony. Ny tena mandresy lahatra amin'io fiangonana io dia satria noho izy mbola miazona mafy ary sarotiny mihitsy amin'ilay filamatra napetraka Lotera hoe sola scriptura, ny baiboly ary ny baiboly irery ihany. Na dia mbola tsy tanteraka amin'ny fiainana amin'ny fahamarinana rehetra aza ny mambra ao aminy, dia sarotiny amin'ireo fahamarinana rehetra tsy misy avahana voalaza ao amin'ny baiboly kosa izy ireo. Tsy mitovy mantsy ny hoe mandany fahamarinana sasantsasany sy ny hoe tena manaiky azy rehetra ary miezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra hiaina amin'izany. Tena nanampy abe dehibe ahalalany marina ara-baiboly tsy misy fangarony io fiangonana io. Anisan'ny zavatra mahafinaritra ohatra ny famelana ny mambra hifanakalo hevitra malalaka ao anatin'ny fandiniana lalina izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Tsy olona tsy manana tsiny akory ireo olona mivavaka ao, fa olona mbola eo amperinady avokoa, eo ambany fitaizany fanahy masina. Olona andalam-pitomboana ao amin'ny tompo avokoa. Ekena fa misy ireo miemotra satria mbola manome safidy malalaka foana ange ny tompontsika, na efa vita batiza azy ianao dia tao amina hiverina ao amin'ny tompo moa izy ireny. Misy koa ireo manana anton-javatra hafa andehanany any am-piangonana, tsy azo sakanana izy. Tsy azo ny fiangonana ataony manery azy ireny amin'izay tokony ataony. Tsy natao hijery azy ireny sika amin'ny fanarahana ny tompontsika rehefa tonga ao amin'ny fiangonana. Ny andraikitra kosa ao amin'io fiangonana io dia omenan'ireo izay fantatra fa tokony omenan'izany. Mety isy zavatra hitovizany amin'ny fiangonana hafa angamba, fa ny mampiavaka azy ary mahatonga ho mambra ao anatiny dia averiko ihany. Tena sarotiny amin'ny fahamarinana rehetra ara-baiboly sy miezaka hiaina amin'izany ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito. Ary manentana ny mambra ao aminy handalina ny soratra masina sy fanakalo hevitra malalaka ary izarana izany amin'ny hafa. Tahaka izao ataona izao. Za dia tsy pasteur fa mpitoro ny filazantsara ary nianatra manokana momba ny fampitanan'izany filazantsara zany amin'ny alalan'ny haino aman-jery. Efa hatrany amin'ny taona 1977 no nanomboako nianatra mikasika an'izany hoe fampitana hafatra amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera izany. Anisan'izay zany ny fampitana ny filazantsara. Ary mitohy foana ny fianarana hatramin'izao satria mivoatra trany ange ny fomba natanterahana an'izany asa zany. Ary isaorako manokana ireo mpampianatra sy mpanohana rabola ny fianarako eo anivon'ny foibe mpitantanan'ny radio AWR any Etazonia. Ankoatr'izay dia tsy tanteraka mihitsy aho fa mbola andalam-pitomboana tahaka anao koa. Fa ny tsapako dia izao tena manampy be dehibe aho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fizarako amin'ny hafa ny filazantsara, ny fandraisako anjara amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Vitan'Andriamanitra io asa fitoriana ny filazantsara mandrakizay io, ary ho vitany ao anatin'ny minitra vitsy zany miaraka amin'ny anjely marobe, saingy fantany fa mahatsara antsika ny fiantsonantsika hiaraka hiasa aminy, ny fampandraisana anjara antsika ao anatin'ilay asa fitoriana ny filazantsara, ny fampahafantarana ny hafa, ny famonjena nentin' Jesosy ho azy. Tahaka an'izany mihitsy ange nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany fahiny, no tezainy tao anatin'ny fiarahana miasa aminy ireo mpianatra ireo, dia hitantsika ny vokany. Tena misy tombontsoa be dehibe indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-panahy ny fiarahana miasa amin'Andriamanitra, satria mitaizanao ilay izy, manamboatra anao zany. Eto dia mampirisika antsika rehetra izay tapa-kevitra hiroso hanolo-tena hiandany tanteraka amin'Andriamanitra eo amin'ny rano batisa mba hazoto ny miara-miasa aminy, fa natao hahasoantsika mihitsy zany. Ny toetra hitako fa misakana ny olona maro tsy asa an-tsitrapo miaraka amin'Andriamanitra dia ity: izay zavatra rehetra tsy andraisana vola na tsy andraisana voninahitra na tsy ahitana fahafinaretana ranofo dia
tsy ataony ankamaroan'ny olona mihitsy amin'izao fotoana izao. Eny fa na izay milaza azy ho kristianina aza. Kanefa tsy fantany fa be lavitra noho izany rehetra izany ny fitahiana omen'Andriamanitra amin'ny fiarahana miasa aminy eo amin'ny fiangonana. Tena azo tsapain-tanana mihitsy ny fampiaran'Andriamanitra ilay fampanantenana nataony hoe indro izao hombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsarovy fa io teny fampanantenana na teny fikasana nomen'Andriamanitra io dia nataony ho an'izay manaiky atsitrapo hiaraka hiasa aminy, fa tsy ho an'ny olona rehetra izay milaza azy ho kristianina akory, tsy ho an'ny olona rehetra izay mandeha makany am-piangonana fotsiny akory, fa ho an'izay manaiky ilay iraka hoe mandehany ianareo dia nytoyiny indro aho hombanareo. Jesosy tenany mihitsy no nyteny an'izay. Tsarovy anefa ary efa naverimberina teto izany fa tsy afaka misolo tenanao eo anatren'Andriamanitra na amin'ny ampahany kely indrindra aza ny fiangonana. Tahaka an'izany koa ny mpitandrina, ny papa, rehefa mpitondra fivavahany na olombelona iza na olombelona iza, ary marina ara-baiboly izany. Mazava izay voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:12. Asan'ny Apôstôly 4:12. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay ahazontsika famonjena. Mazava izany. Manampy anao, manampy ahy hanana fifandraisana matotra amin'ilay hany-pamonjy anao sy ahay mihevitra ny hafa ary hanofana antsika ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Izay no ataon'ny fiangonana. Fa ny tsirairay, ny mambra tsirairay dia tompona andraikitra mivantany eo anatren'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony. Ka izao ny torohevitra sady fanentana nataon'ny ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay ao amin'ny Hebreo 12:1-2. Hebreo 12:1-2. Koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny raona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra, mba ahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Ao amin'ny Hebreo 1:12, izany hoe milohan'ilay 12 izay nivakitsika teo, dia misy fijoroana ho vavolombelona maro mahakasika an'ireo olon'Andriamanitra izay efa nandresy ary miandry ny fiavian'ny tompontsika fotsiny. Raha azon'Andriamanitra nataony nampandresy azy ireny, nahoana moa ny tsy azo ny atao koa ny hampandresy asa ianao? Torohevitra anankiroa no omenantsika avy amin'ireo andiny no vakitsika teo, ary tsara hoenontsika tsara. Esory izay rehetra mitambesatra amintsika, ka manakana antsika tsy ho tonga any amin'ny tanjona dia ny fanjakany lanitra. Isika tsirairay mihitsy no resahana eto. Mety ho fitiavam-bola ve, sa fitiavam-boninahitra, sa fitiavana fafinaretana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Anisan'ny entana mavesatra koa ireo ota malaky mahazo, samy mahafantatra ny ota malaky mahazo azy, fa ny anao heverina tsara eo anatren'Andriamanitra. Ahoana hoy Jesosy mikasika an'izany eo amin'ny Mateo 12:17. Mateo 12:17. Mankanesa ty amiko ianareo izay mavesandrentana. Ny torohevitra faharoa miainga avy amin'ny andininy izay nivakitsika ao amin'ny Hebreo 12 teo dia izao: Jesosy irery ihany jerena. Mijery an' Jesosy tompony finoanao sy mpanefa azy. Tsy mijery an-drakoto, tsy mijery an-drasoa, fa mijery an' Jesosy. Sahala amin'ny hôpitaly ny fiangonana, tsy hanamaivana ny aretinao akory ny fijerena ny aretin'ny hafa, tsy hanasitrana ny aretinao akory ny fijerena ny fahararian'ny hafa. Ny hany mahasitrana anao dia ny fijerenao an' Jesosy, tompony finoanao sady mpanefa azy. Izy no tompony, ary mbola izy ihany koa ny manao izay hatonga anao ho afaka miaina mifanaraka amin'izany,
amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina izay omeny ianao. Fitaovana fotsiny ny sisa rehetra, ny fiangonana, ny olombelona izay mifanentana amintsika, anisan'izany ny mpitandrina sy ny sisa. Voatantara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Nomeri 1:20 fa nofaizin'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa nimenimenina tsy nankasitraka ny fitantanan'Andriamanitra azy ireo, dia navelan'Andriamanitra ho an'ny menarana izy rehetra. Ary izay voakaikitra dia maty, dia nitaraina tamin'i Mosesy izy ireo. Inona ny ataonay fa tena nanota izahay? Resy lahatra izy ireo fa nanota, nanao zavatra tsy nety. Dia nitaraina tamin'Andriamanitra Mosesy ary notoroan'Andriamanitra hevitra. Nasainy nanao menarana varahana nahantona tamin'ny hazo Mosesy. Dia nasaina nijery an'izany ny olona rehetra izay nokekeriny menarana. Ka izay nijery an'ilay menarana varahana dia sitrana avokoa. Tsy ilay menarana varahana akory no misy hery manokana, fa ny fanekena mpinoana fotsiny ny baikoan'Andriamanitra no nitondra ny fanasitranana. Maneho aniza moa io menarana varahana nahantona tamin'ny hazo, maneho ara-tandindona an' Jesosy izay maty nisolo antsika, nitondra ny hevitsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Izy no asaina jerentsika, fa izy ny tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Ka rehefa tafiditra eo anivon'ny fiangonana ianao dia izy jerena. Ireo olona izay tsy nijery an'ilay menarana varahana fa nijery ny fikekerany menarana ny namany, mahita ny namany mijafajafa dia tsy sitrana ihany koa, fa ny fanasitranana dia ny fijerenan'i Jesosy, tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Ry mpiara-mianatra amiko, tahaka ny Armand sy Clarisse dia misy olona antapitrisany mitady zavatra izay azo ny antoka hifikirana eto amin'ity tany ity, zavatra izay hanome fanantenana sy fiadanam-po ho azy ireo. Tsy zavatra nofinofy, fa zavatra azo antoka. Marobe ireo olona nanandrana ny zavatra rehetra azo n'izao tontolo izao atolotra: arena, laza, fahefana, fafinaretana, fialam-boly, saingy tsapan'izy ireo fa tsy hanana ny zavatra anankiray, dia le fiadanam-po maharitra. Ary fenolana foana ny fiainan'izy ireo. Ny azo antoka dia izao: misy etaeta ny ho tonga amin'ny kristianisma marina ao am-pon'ny olona anarivony amin'izao fotoana izao. Maniry tianana zavatra mihoatra noho izay efa hananana izy. Tsy dia faniriana hita fiangonana marina loatra, fa faniriana hifandray amin'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Dia izay no mahatonga azy makeo amin'ny fiangonana. No ireo toe-javatra niseho farany, tahaka ny Covid-19 sy ny korontana maneran-tany, dia marobe ireo manana faniriana lalina ahalala ny fahamarinana ara-baiboly. Ahita ny fiangonana afaka manome ny fahafampo sy ny etaetan'izy ireo ara-panahy. Porofon'izany araka ny fanadihadiana nivoaka ofisialy tamin'ny vaovao, dia niakatra be dehibe mihitsy ny olona nividy baiboly maneran-tany. Vokatry ny Covid-19 fotsiny, ary tsy mitsahatra mitombo izany, ary ny magaga ao anatin'ilay fanadihadiana aza dia ireo tanora eo anelanelan'ny 720 ka hatramin'ny 120 taona dia be dehibe mihitsy no miverina amin'ny baiboly ary mamantatra manokana ny hevitra ireo faminaniana ao anatin'ny baiboly. Ny akamaroan'izy ireny dia any amin'ny tany mandroso mihitsy aza. Hitantsika amin'izany fa mangetaheta halalany marina ny olona. Ny mampalahelo dia betsaka ireo manangana atoko-pivavahana ho fitadiavam-bola fotsiny, fa tsy ho famonjena ny olona atonga ny olona halalany marina. Dia varianiny amin'ny karazana fahagagana mame fahafampo ny filana ranofo vetivety fotsiny, ho sitrana, ny ho mpanan-karena sy ny sisa. Tsy mandaha ny atonga antsika anana fahafahana ara-bola manan-karena tahakandry Abrahama, ry Isaka sy ny sisa Andriamanitra, saingy tsy izany ny fomba tian'Andriamanitra hanatona antsika azy. Ahoana hoy ny voalaza ao Matteo 5:17, Jesosy mihitsy no milaza azy. Matteo 5:17, fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ireo filanareo eo amin'ny ara-nofo eo amin'ny fiainanareo andavanandro. Izany hoe tian'Andriamanitra ho tsapantsika, fa ny natonga ny olana rehetra ara-nofo eto amin'ity tany ity anie dia ny tsy fankatoavana
teo amin'ny Adama sy Eva izay mbola narantsika koa, izay tsy fankatoavan'izay dia olana ra-panahy. Ny olana ra-panahy na tonga n'izao olana ara-nofo rehetrarehetra izao. Ka raha tiatsika nahita ny vahaolana ara-nofo dia izao ny soso-kevitra omeny Jesosy. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ara-panahy dia izy mihitsy no hikarakara ny sisa rehetra eo amin'ny fiainanao ara-nofo. Ny any Satana dia ny famadika amin'izay, ary dia ampiasaina ireo mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka mba hampiasa an'izay fomban'izay. Dia maro ny voafitaka, maro be ny fiangonana ary samy laza azo marina daholo. Aiza ary no ahitana ilay tena hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ahafahako manome fahafampo ny fivelarako amin'ny lafiny rehetra amin'ny fahamarinana madiodio ao amin'ny ten'Andriamanitra. Angamba handany androm-piainana iray manontolo ianao raha andinika tsirairay ny fampianaran'ireo atoko samihafa misy amin'izao fotoana izao. Ho asa be zany hanorosoro ianao ary ho verimaina fotsiny fotoananao. Firifiry ireo olona izay fa niteto fiangonana be dehibe ny sasany dia nijanona mihitsy ny efa rany, fa nisy kosa ireo nahita ihany hoe eto amin'izay aho. Fa nitoro hevitra izay atao antsika dia izao: fantatrao ve fa ao amin'ny boky ny Apokalipsy Andriamanitra dia namaritra mazava ny fiangonana tokony alehanao amin'izao andro faran'izao. Rehefa fantatrao izay nolazainy dia ho mora aminao ny hisafidy izany eo anivon'ny fiangonana marobe, tahaka ny fahaizanao manavaka ny sainam-pirenenao eo anivon'ny sainam-pirenena hafa. Ndia averina ny loha hevitsika, raha ho amin'ny Baiboly dia hinoko, mino an'izany aho, fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny Baiboly dia tsy natao azany. Tsy salasalana fa sahiran-tsaina Satana rehefa manomboka mandinika ny boky ny Apokalipsy ny olona. Dia azagaga isika raha mampiasa ny tetika rehetra izy mba hanakanana antsika tsy ho matotra amin'ny fianarana an'io boky io. Kanefa mazava tsara ny voalaza eo amin'ny Apokalipsy 1:7 hoe sambatra izay mamaky ny tenin'ny faminaniana amin'ny boky io fa antomotra ny andro. Dikan'izay tsy ho sambatra mihitsy izay tsy mahafantatra an'izany. Raha toa mantsika mazava tsara mitsirairay ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy dia tsy maintsy ho tandindomindoza avy hatrany ny fanjakan'ny Satana, ary ny anaran'Andriamanitra lehibe dia hisandratra avo ary membonahitra. Raha mijery ny lasa ianao ny amin'ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny vahoakany, na ny amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao, dia hita fa Andriamanitra dia nanana olona na antokon'olona izay nijoro lalandava ho azy nanambara ny fahamarinany tamin'ny taranaka ny fandimby. Notehirizina izany amin'ny alalan'ireny olona ireny. Ao amin'ny testamenta taloha dia nanome toromarika ny vahoaka ny Andriamanitra mba hanandratra ny feo izy ireo tahaka ny trompetra, hanandratra avo ny anarany sy ny fahamarinany, tahaka izay hitantsika ao amin'ny Isaia 40:10. Tsy azontsika atao ny hijanona fotsiny amin'izao na atao hatramin'ny fizarana ny filazantsara ny fahamarinana madiodio amin'ny tenin'Andriamanitra. Angatahana isika azoto amaky tsara ny tenin'Andriamanitra ambavaka, dia ho hitanao fa ao anatin'ireo pejy tsirairay ao amin'ny Baiboly dia mahita ohatra tsy mampino ianao ny amin'ny fomba hiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona izay miaino azy. Rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ilay olona ary matoky amin'ny fanarahana ny fitarian'Andriamanitra dia misy valosoa lehibe izay tsy tratry ny saina mihitsy. Andinga isika hijery anankiray izay tena tsara, anisan'ny tsara voatantara ao amin'ny Baiboly, dia ny tantaran'i Josoa sy ny nandravana ny mandan'i Jeriko. Voarakitra ao amin'ny Josoa 4:1-7 zany. Josoa 4:1-7 fa angatana isika hamaky azy manontolo. Io ohatra io dia maneho amin'ny fomba mazava ny fisehoan'ny herin'Andriamanitra magaga rehefa manaraka tsara ny toromarika omen'ny vahoakany. Tena niavaka mihitsy ny paikady izay natoron'Andriamanitra handresenan'i Jeriko. Izy mihitsy no nametraka an'izany, nanoro an'izany an'i Josoa. Ny fototry ny fahombiazana dia ny faneken'i Josoa ny toromarik'Andriamanitra tamin'ny atsipiriany, ary izany no asaina ataontsika koa. Mamantatra an'izany dia manatanteraka an'izany. Ny mandan'i Jeriko no anankiray amin'ireo manda mafy indrindra tamin'izany faritra izany tamin'izay fotoana izay. Lapan'ny mpanan-karena sy tempolony rendrarendra
izay nanjakan'ny fahazaran-dratsy sy ny fanompo-tsampy Jeriko. Zany rehetra zany moa dia fanoerana an'Andriamanitra avokoa. Niseho tamin'i Josoa Kristy ary nampanantena azy fandresena amin'ity tanàna sarotra idirana ity. Dia tamin'ny fanarahana mivantana ny baiko avy any an-danitra, novoriany Josoa ny miaramila rehetra. Nomena baiko izy ireo, fa tsy misy fanafiana mivantana izay atao, araka ny toromarika mazava avy amin'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra dia ny fampiasana fomba faran'izay tsy apozina, izay fomba fiasa tsy tratry ny saitsika kanefa izany ny tsara indrindra. Ary matetika tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerintsika olombelona. Kanefa rehefa arahana ny fahatsoram-po izany, dia tsy maintsy mitondra fandresena mandrakariva. Rehefa miatrika olana ianao, izay toa tsy ahitana vahaolana mihitsy, dia tsy maintsy mianatra fa ny fandresena ny Jeriko anao, ny Jerikoko, ny Jerikotsika dia ho azo rehefa matoky ny taridalana omen'Andriamanitra isika. Izay matetika mifanipaka amin'ny fomba fijerintsika. Araka ny voalaza ao Isaia 5:5-7. Isaia 5:5-7 manao hoe: fa ny fihevitro o Jehova dia tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako. Fa tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany, no avon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Dia izao koa ny vakiantsika ao amin'ny Samuela 2:5-7. Samuela 2:5-7. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Raha amin'ny fomba fijery miaramilany dia tsy mitombona ny hoe hanafiana ny Jeriko amin'ny alalan'ny fandehanana tsotra manodidina ny manda sy ny fitsofana trompetra, kanefa ilayntsika ny tsy maneho fisalasalana mihitsy ny amin'ny baikon'Andriamanitra sy ny toromarika izay omeny. Tsy maintsy manana finoana isika fa Andriamanitra dia mitovy amin'ny teniny ihany, ary ho tanterahany izay nolazainy, fa ho ataony na tsy mifanaraka amin'ny lôjika antsika azy izany. Ny tantarany nandravana ny Jeriko dia maneho tsara ny fomba hiazonan'Andriamanitra ny teny fampanantenany rehetra. Izay nisy hatr'izay ary tsy ova mihitsy, ny anjerany mandan Jeriko satria ny teny Andriamanitra hoe hirodana io. Ohatra anankiray lehibe koa ny fankatoavan'ny Noa an'Andriamanitra. Tsy mbola nisy ange izany orana izany, izay mety handrakotra ny tany araka ny fijerin'olombelona talohan'ny safodrano e. Kanefa natoky ny tenin'Andriamanitra izy, dia naharitra ny andry sy nanaraka ny toromarika izay nomeny nandritra ny 20 taona. Faharetana sy fanoloran-tena be izany. Tsy nihemotra hatramin'ny farany Noa na ny teny hoe: fa maninona ianao no elabe ry Tompo? Tsia, natoky ny fisaka izany tamin'Andriamanitra Noa, ary vovontsy tanteraka izy noho izany. Hoy Jesosy eo amin'ny Luka 2:20. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, dia ho tahaka izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Araka izany voambary izany mialohan'ny fiavian'ny fanondrony, dia ho tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa ny zavatra iseho. Fomba firy moa no nahafahana nandositra tamin'ny andron'ny Noa hialana amin'ny safodrano? Tsy misy afa-tsiray ihany dia ny fidirana tao anaty samby fiara. Araka ny voalaza amin'ny Genesis 7:1. Genesis 7:1 zao ny baiko nomen'Andriamanitra ny Noa. Ary hoy Jehova tamin'ny Noa: midira ao anaty samby fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Tsy hoe vitsy ry Noa, ary betsaka ny nanda azy, dia nihevitry ny be sy ny maro ny narahana. Fa mazava tsara ny voalaza eto, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'ny olona rehetra miarabelona aminao. Tamin'ny andron'ny Noa dia 8 ihany no nisafidy ny lalan'Andriamanitra, dia ny fidirana tao anaty samby fiara ho fiarovana. Amin'ny andro farany, ny Baiboly dia milaza fa ny samby fiara fiarovana dia ny fiangonan'Andriamanitra marina, izay mifikitra amin'ireo fahamarinan'Andriamanitra. Ka tadidio izany fa isika olombelona matetika dia voafitaky ny fironantsika sy ny fijery maha-olona antsika. Tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha, na maniry an-dalina bebe kokoa ny soratra masina ianao? Ireto ary ny ndroy ahafahanao miditra amin'izany: awr.org na feofanantenana.org.
ny page Facebook kosa feo fanantenana mitambatra ny fanoratra azy. Ahoana ny fomba nanazavany Jesosy ny lalana makany amin'ny fiainana? Zao no lazainy eo amin'ny Mateo 7:17-20 manazavana izany. Mateo 7:17-20 midira mivavahady ety ianareo, zany hoe vavahady tery, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety tery dia tery ny vavahady, tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy. Ny voany no ahafantaranareo azy. Ahoana hoe ny voany no ahafantaranareo azy? Firy moa no isan'ny finoanana ny fiangonana nolazain'i Paoly fa ananan'i Jesosy? Zao no lazainy eo amin'ny Efesianina 4:5. Efesianina 4:5. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Ary tsy ara-baiboly mihitsy ilay hoe Andriamanitra iray ihany no ivavahana fa tsy maninana samy mandeha samy mitady aza. Tsy ara-baiboly zany. Amin'ny andro farany dia hiverina iseho indray izay nitranga tamin'ny andro Noa. Isy antoko roa iforona. Ny antoko anankiray dia izay manaraka ny fironan'ny olona, izay malaza eo anivon'ny olona, fa ny antoko anankiray dia izay manaraka ny teny mandrakizay'Andriamanitra. Ry havana, tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tsy manana afa-tsy sambo iray na fiangonana iray Andriamanitra izay azo antoka hitondra fiarovana. Ataovy azo antoka fa ny sambo tena izy no hisy anao. Tsarontsika fa rehefa nitory-teny Petera dia olona 3,000 natao batisa tamin'ny andro Pentekosta. Rehefa vita batisa izy ireo niala tao anaty rano dia tonga olom-baovao manaiky an'Andriamanitra ho mpitarika ny fiainany ary mitandrina ny didiny. Zao ny voasoratra amin'ny Petera 2:2-7. Petera 2:2-7. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay ny antso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Olom-boafidy no ilazan'ny ten'Andriamanitra, ireo olona izay nanaiky an'i Kristy ho mpamonjy azy sy hankatony didiny. Lazainy eto hoe fanjaka-pisorona, firenena masina, zany hoe olona voatokana na ilain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ary manana iraka izy ireo dia nilaza ny atsara n'ilay ny antso azy ireo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Zany hoe nantsoin'Andriamanitra avy tao amin'ny haizina ho ao amin'ny fahazavany izy ireo, avy tamin'ny fahadisoana ho amin'ny fahamarinana, avy tamin'ny fandikanany didin'Andriamanitra ho amin'ny fankatoavana an'izany, ho amin'ny fifandraisana lalina kokoa amin'Andriamanitra. Rehefa avy mihaino famelabelarana mitohy mikasika ny fahamarinana ny olona, dia misy ireo izay miady saina mafy. Inona no ataoko? Misalasala izy hoe raha manaraka ny fahamarinana dia tsy maintsy ho laviko ve ny zavatra rehetra ninoko tany aloha? Tsy izany mihitsy. Ny olona tsirairay dia mitombo amin'ny fahalalana ny fahamarinana. Mino ny tenin'Andriamanitra izy, mino izy fa Jesosy dia maty misolo azy teny amin'ny hazo fijaliana, saingy nisy fahadisoana tamin'ny fanarahana ny fahamarinana sasatsasany. Rehefa fantany izany dia tian'Andriamanitra izy hanohy ny diany hitombo amin'ny fahalalana ny fahamarinana sy hampiatra izay fantany eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra dia mahalala fa misy olona tsopo marobe mikaroka ny fahamarinana ary manompo an'Andriamanitra amin'izay zavatra fantany andretraretrany. Ireny olona ireny dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fahalalana ny fahamarinana. Zao no lazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona 4:5-7. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hiain'ny feko, ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ny ondriko miain'ny feko ary izao mahalala azy ary izy manaraka. Eto Jesosy dia aseho amin'ny alalan'ny mpiandry ondry miaraka amin'ny andian'ondry anankiray. Ny olony no ondry sarobidiny, ny fiangonany, ary ireo no andian'ondriny. Dia milaza mazava izy fa misy ondro ny sasany izay tsy mbola ho amin'ny fiangonany, fa mbola antsoina izy ireny hanaraka azy
ao amin'ny fiangonany ao anaty valany. Ry mpiara-mianatra amiko, raha manatona an'Andriamanitra mikatsaka ny marina amin'ny saina misy sokatra isika, saina maniry ahafantatra amin'ny fo marina dia asehony amintsika ny fahamarinana. Ilayntsika ny mivavaka tsirairay mihitsy manao hoe Tompo, aseho ihany fahamarinana, na dia samy hafa amin'izay efa fantatro taloha azy zany. Ahoana hoe ny tonombavaka nataon'i Jesosy izay nataony mba hianarantsika? Aoka tsy ny sitrapoko ny natao, fa ny anao. Eto am-pamaranana dia manasanao mba hindrana ny tonombavaka nataon'ny mpanao salamo amin'ny salamo 8:30. Salamo 8:30. Andininy 7:20 sy ny 4:20. Andininy 7:20 sy ny 4:20. Ary angatahana mihitsy isika tsirairay mba handray an'izany tonombavaka izany ho toy ny avy amintsika mihitsy. Azontsika atao tsara izany. Irahantsika mijery dia irahantsika mamaky. Salamo 8:30. Andininy 7:20 sy ny 4:20. Dinio aho Andriamanitro ary fantaro ny foko. Izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro. Ary izaho na misy lalana mampahory atao anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto: email awr feo fanantenana @gmail.com, page Facebook feo fanantenana, na ny laharany finday 034 06 797 62. Izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity. Mbola hitohy ny fianarantsika mikasika an'ilay hoe zanaka sisa, fa manao mandra-peona vetivetindray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa. Manasanao hifidy hatrany ny lalan'Andriamanitra. Tarika Anija Aspiainy. Manatuna Asia
nifonano ilainy izy tehonina hinonano avalina zany antsompamonjena famonjena tsy vidina zay nomeny tompo anao fiainana mandrakizay no atolony anao hianao no andrasany haizan'izao nifonao no ilainy haizakany te amonjy anao izy manatunaziana izy amela helukao zay vitanao hianao no andrasany nifonao no ilainy izy tehonina hianao no andrasany haizamisao nifonao no ilainy haizakany te amonjy anao izy manatunaziana izy amela helukao zay vitanao hianao no andrasany nifonao no ilainy izy tehonina hianao no andrasany izy tehonina nifonao no ilainy izy tehonina te amonjy anao izy izy tehonina Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 720 ora finaritra ho anao ny AWR